mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifaliana no era-banantsika ry afaka tratra ity sabotsy fahatelo ambin'ny folo ny volana septambra ity. Ny mofina izay voalahatra ho antsika ry afaka dia ny bokin'ny Néhémie toko fahasivy, Néhémie toko fahasivy andiny faharoa amby telopolo ka hatramin'ny fahafito amby telopolo. Néhémie toko fahasivy andiny faharoa amby telopolo ka hatrafito amby telopolo vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ho ankehitriny ry Andriamanitra io, Andriamanitra lehibe sady mahery no matahotra, izay mitandrina ny fanekenao sy ny famindramponao. Aoka tsy ho kely masonao ny fahoriana rehetra izay nanjoanay, dia ny mpanjaka anay sy ny mpanapaka anay sy ny mpisoronay sy ny mpaminanay sy ny razanay, dia ny olonao rehetra hatramin'ny andron'ireo mpanjakany Asiria ka mandraka androany. Ianao no marina tamin'izay rehetra nanjoanay, fa marina ny nataonao, fa izahay no nanao ratsy. Ary ny mpanjaka anay sy ny mpanapaka anay sy ny mpisoronay ary ny razanay dia samy tsy nankatoa ny lalanao, na ny hainy didinao sy ny teny vavolombelonao izay nanaranao azy mafy. Fa tsy nanompo anao teo amin'ny fanjakana izy, sy teo any aben'ny zava-tsoa omenao azy, ary teo amin'ny tany malalaka sy lonaka izay nomenao eo anoloany, sady tsy niala tamin'ny ratsy fanaony izy. Ko ankehitriny andevo izahay izao. Ary ny amin'ny tany izay nomenao ny razanay hinanany, ny vokatra sy ny soa avy aminy, indreto andevo eto izahay. Ary mahavokatra be izy. Kanefa ho anareo mpanjaka izay notendrenao hanapaka anay noho ny fahotana ihany izany. Eny manapaka ny tenanay sy ny biby fiompinay, araka ny sitrapon'izy ka ozonim-pahoriana mafy izahay. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Néhémie ry afaka izay gouvernoura moa laïka, izay toy ny mitondra teny famanina ihany no eto mitaona ny olona hitodika amin'Andriamanitra. Néhémie izay gouvernoura namerina ny zanak'Israely, tarihina tamin'ny fivavahana zanak'Israely, namboatra ny manda rehefa avy any amin'ny fahababoana ny zanak'Israely. Ny fokon'ny Joda io zany ny firenen'ny Joda. Amin'ny tediny ity dia Néhémie no mitondra teny, mitondra ny vavaka ny zanak'Israely eo anatrehan'Andriamanitra, mitondra ny fifonany eo anatrehan'Andriamanitra. Amin'ny toetsaintsika olombelona dia misy karazana anankiroa ny fanenenana. Ny iray natao-tsika hoe nenina regret, ary ny iray fanenjihan'ny feon'ny fieritreretana na remords. Mety mitovitovy ihany ny iray io amintsika manao hoe nenina sy ny hoe ny feon'ny eritreretitra nanenjika na remords hotsika teo. Mahasamihafa ny fandraisantsika indray maka fa ny fanenenana na regret dia misy karazana anankiroa, ny fanenenana miabo sy ny fanenenana miiba. Ny fanenenana miabo dia ilay fanenenana hoe nisy zavatra nataonao nefa tsy tokony nataonao. Ary ny fanenenana miiba dia ilay hoe nisy zavatra tokony vitanao nefa tsy nataonao ihany. Ny anankiray zany nataonao ilay izy nefa tsy tokony nataonao. Ny anankiray tena tokony nataonao mihitsy fa tsy nataonao. Iry voalohany izay ataontsika hoe ity faharoa izay ataontsika hoe tokony natao kanefa tsy nanao, tsy natao. Ity ny tena mafy indrindra amin'ny lafiny ataontsika hoe psikolojika. Ity ny tena mafy indrindra satria misy zavatra izay tokony ho nataonao, vitanao nefa tsy nataonao. Asa mety ho fitandrimam-pahasalamana, asa mety ho fianarana tokony natao, asa mety ho fitiavana tokony naseho, zavatra vitanao nefa tsy nataonao. Ary iny ny tena mafy indrindra. Satria mafy io satria manjary zavatra tsy azo iverenana intsony.
za tsy azy ivererana ntsony ilay hoe zavatra zay tokony vita rangaha tokony natao mihitsy tokony ho tratra saingy zao tsy natao le asa noho ny antony maro samihafa nanao andrasoandraso ve ny fanjana ve nalaina ve variana ve de tsy natao le zavatra tokony natao ary de manjary misy manenina mihitsy mandrapahafaty azy manenina fa misy kosa ilay ataotsika hoe miabo tsika teo zany hoe natao ihany le izy ary rehefa natao le izy de nanjary nitondra nenina ary indrandray no mahasamihafa azy am'ilay hoe feon'ny feritreretana remords tsika teo io de zao ndray ohatra hoe nataonao ihany le izy nisy zavatra fihetsika nataonao de tsy nety le fihetsika nataonao de manjary manenjika anao nieritreritra hoe ohatra ny tafahoatra loatra le fihetsika ohatra ny tsy tokony nanao aniny a ohatra ny teny mahery loatra ohatra ny diso ny ety nataoko tsy tokony ho izy le izy zany hoe ny nenina amin'ny ankapobeny tena mafy amin'ny nenina de zao lay hoe lay tsy fanaovana mihitsy ary ndreo moro kosa na lay le feon'ny feritreretana de mba nanao ihany ianao saingy zao nanao fa diso le izy nanao fa niteraka zavatra hafa le izy raha zay eny de zao ny akabeazany totsika hoe psychologue de manao hoe allô le remords allô lay hoe nanao ihany fa zao tsy nety le izy toy zay le nenina nanao hoe tena tsy nanao mihitsy zavatra tokony natao nefa tsy natao zavatra tokony najaina nefa tsy najaina zavatra tokony fitaina nefa tsy ny fitaina iny mafilavitra no le hoe mba niezaka ihany le remords zany mba niezaka ihany fa tsy nety le izy zany hoe nisy dingany natao ihany fa tsy nety nisy andrana natao ihany fa tsy nety zay le remords amin'ny toeram-pitanantsika ty afaka manao de zao anankiroa ny mahazo ny zanak'Israely izy anankiroa nenina satria zavatra tokony natao nefa tsy natao io teneniny io manao hoe tsy najaina mihitsy ange le lalànao hoe tsy narahana mihitsy ange le didinao ary tsy araky ny haben'ny zavatra sy nomenao ane nanajana ianao zany hoe nisy zavatra tena tokony nataony zanak'Israely fa tsy nataony mihitsy ary tena nenina izy ary zay ny mahamafy ny fanenena ny Néhémie eto mafy ny fanenena ny Néhémie eto satria izy manao hoe ozony pahoriny zany satria nisy zavatra zay tokony nataony mihitsy fanajana ny didin'Andriamanitra ary tsy hoe tsy vitany fa vitany fa ny mpotsampy zany nataony fa nisy lalan'Andriamanitra zay tsapa Néhémie fa tokony nataony ny zanak'Israely ny Joda zany fa tsy nataony de nanenina izy fa zao koa nefany misy manenjika koa ny zanak'Israely eto nieritreriny satria misy zavatra zay nataony nefa tsy tokony nataony ohatra hoe ny mpisoronay ny razanay ny mpaminaninay de tsy nankato ny lalanao ary asehony eo lay hoe tena niala nisy fihetsika nisy toetra nisy tsy fahamendrehana nataon'ireo mpanompon'Andriamanitra ary de manjary niteraka fanenjehany eritreritra zany hoe eto zany Néhémie gouvernoura dia mitodika amin'Andriamanitra mitondra zany nenina izany ary mitondra zany fahatsapatena ho diso izany ary eto de tansainy mihitsy zany fahadisom-panantenany zany alahilony zany amin'ny ataotsika hoe olombelona tsotra izay manana fahamatorana ara-panahy avako dia izao ny olona rehefa manana fahamatorana ara-panahy dia anankiray amin'ny andrefesana ny fahamatorany olona ny fahalehibiazan'ny olona de izao izy mahatsapa fahadiso anankiray am'izay amantarany hoe matotra ny olona anankiray de izy mahatsapa fahadiso eo anatrihan'ny fitrakan-javatra de ny olona mahatsapa fahadiso izy ny olona tsy miady teny ho anany marina mandrakariva olona tsy mana-marintena eo anatrihan'ny zavatra tsy miziriziry aminy hoe satria marina de tsy maintsy ho tompony teny farany mandrakariva na de hita raha fa hiteraka ady tsy korontana zany de ny amantaranao fa matotra ny olona anankiray zao olona tsy mba miady teny izy tsy miady varotra ho tompony teny farany izy ny olona zay ataotsika koa hoe mahatsiaro fa diso izy ka rehefa diso izy de zao mahay manaiky fa diso
ny andrefesanao fa matotra ra-panahy ianao na matotra maha olombelona tsotra de zao olona mahay miala tsiny rehefa diso, olona mahay manaiky fa diso. Fa raha mbola tsy manana zay toetra io de tsy manana fahamatorana izy. Ny andrefesanao tsy manana fahamatorana de zao na de efa fantany zao ary izy fa diso de zao tsy manaiky fa diso ihany izy, mitady hevitra foana izy hanamarina ny tenany. Ary ianao mahafantatra rehefa miresaka aminy na fikambanana na am-piangonana na fiarahamonina de hitanao hoe ito olona ito koa de tsy mba manaiky mihitsy hoe diso izy. Am'izay fotoan'zay de fantatrao fa tsy matotra ra-panahy izy na tsy matotra mitoetra maha olona mihitsy. Fa ianao kosa manana an' Jesoa, ianao kosa matotra ra-panahy de zao fantatrao fa diso ianao ary manana hery ianao hialana tsiny, manana hery ianao hanekena fa diso, manana hery ianao tsy hanamarina tena na hitady olona hafa na haniliana ny fahadisoana satria zany rehetrany de andrefesanao ny tsy fahamatorana ra-panahy, ny tsy fahamatorana ra-panahy, ny tsy fahamatorana maha olombelona de zao tsy hoe tsy vitany manaiky ihany hoe tsy mety manaiky diso ihany fa mitady mandrakariva irika hanamarinana ny fahadisoana, mitady olona atao hoe tsy za nge ny diso fa ranony, tsy za nge ny diso fa nareo, tsy za nge ny diso fa zao na de efa fantatry zao ary fa diso. Satria malaina ny ala tsiny, malaina ny amerina ny zavatra amin'ny laony. Ary dia izany toe-javatra zany de hitantsika andavanandro ny fiarahamonina. Eto any de asehon'ny mpaminany, ny gouvernoura azafady lay fanekena ho diso ao anatrehan'Andriamanitra ary ny tsy fanomeza tsy ny hafa fa ny fanekena hoe diso zay Andriamanitra, diso zay niala taminy, didinao, maneniny zahay fa nisy zavatra tokony nataonay tsy nataonay, maneniny zay satria nisy zavatra zay nandrasana taminay tsy vitanay. Ravako amin'ity sotra masina trampiaratan'ny Ezekiala de isa mampianatra antsika andiny tena, hamantatra ny tenatsika. Andriamanitra eto de zao nangin'Andriamanitra, miteny amin'ny tenany sy miteny amin'Andriamanitra eto Nehemia ary manome manazava ny antony fahantrany, ny antony mandevo azy hoe jereo Andriamanitra fa ny tananay mahavokatra saingy tsy mihinana am'izany tananay mahavokatra zany zahay fa ny hafa, ny mihinana ny arena eto amin'ny tanindrazanay, ny hafa no misitraka lay tany tsara nomenao anay, nomenao an-drazanay hinana ny tany mahavokatra nefa izao eto amin'ny taninay zahay de andevo, eto amin'ny taninay zay de atsinotsoniavina, eto amin'ny taninay zay de ampantraina, eto amin'ny taninay zay de zao ny hafa mandrakariva no mahay mivelona sy mivelona amin'ny fikelezanana anay. Ozy io pahoriana zay andiny enina amby telopolo sy fito amby telopolo. Zany hoe Nehemia zany eto de manazava tsara fa ny antony zany tsy fetezany zavatra eo amin'ny fiainany zany de ny fialany tamy didin'Andriamanitra. Ravako ndraindray isika ametram-panontany ihany amin'ny hoe fa maninona moa no ozy pahoriana isika fa izao tsy mametraka fanontany amin'ny hoe avy aminay ange Andriamanitra na tonga an'izao. Ndraindray mieritreritsika hoe ny fahoriana sy ny zavatsarotra mitrango amin'ny fiainantsika de avy amin'ny hafa mandrakariva, avy amin'ny zozom-pahoriana eo anaty mahantra eto amin'ny tanindrazana de mieritreritra mazakariva ny hafa nge ny mahatonga an'izany, ny vahiny mahatonga an'izany, ny mpiarabelona mahatonga an'izany fa eto Nehemia de manazava manokana hoe avy aminay mihitsy, izahay mpanompon'Andriamanitra, izahay fiangonana, izahay mpino, izahay mihitsy ny fototro zao fahantrano zao Andriamanitra hoy Nehemia. Afaka malala ny antsoina hoe fibebahana de fantatsika rehetra fa misy dingana roa na telo. Voalohany de zao ny fahatsapanao fa diso, tsy mibebaka ny olona anankiray raha tsy mahatsiaro teny izy hoe diso, ary fibebahana io de ateraky ny asan'ny fanahy-masina ao anatin'ny olona. Zay mahatonga Nehemia satria Nehemia fantatsika namaky baiboly any amin'ny toko voalohany de namaky manomboka amin'ny toko voalohany ka hatramy toko fahasivy de hitantsika zay fiainan'ny Nehemia ny tenin'Andriamanitra izay, ny fifanenan'ny olona amin'ny tenin'Andriamanitra mahatonga ny olona mahafantatra fa hoe
diso izy fahatsapatena ho diso zay ny fiantombohany antsony hoe fibebahana fa ny faharoa de zao ny fahatsapana fa diso tsy zay ihany antsony hoe fibebahana fa fanekena iova fanekena iova zay ny tikena faharoa ny fibebahana miodina miala am'lay lalana diso de mamonjy ny lalana marina zay ny antsona hoe zay ny teny hebreo sova zany hoe manao todika ivoho zany hoe manao anivofo indray lay lalana diso teo izay fanapahan-kevitra miova izay zay de ao anatiny antsony hoe fibebahana fanapahan-kevitra miova zany hoe manaiky anao fa diso de mifona ary faharoa manao dingana miova lalana mivery ny lalana zany hoe mandeha amy lalana mahitsy am'izay ary ny fahatelo de zao ny fanonerana ity fahatelo triratra hamaivany ny olona ny fanonerana tsy le fanonerana lay fahotana loatra fa lay fanonerana lay tsy nentina atao zany hoe miezaky ianao mamokatra bebe kokoa miezaky ianao maneho fitiavana bebe koa tahaka nataony Zakaiosy ny fibebahana de zay dingan'izay hoe mahatsiaro afadiso manapa-kevitra fa iova lalana ary fahatelo hiezaka hanarina ny tsy nety zay nataoko teo aloha ary dia izay toe-javatra zay no ahatsapahanao ny fahamatoran'ny fiarahamonina misy an'i Kristy manonotra de afako mijery ny olam-piarahamonina manerana ndresaka ny Afrikitsika ndray maka ndresaka ny Afrikitsika ndresaka ny firenena maro zay be dibe no vesaratrosa fa eto de Nehemi de manazava fa ny ara-panahy koa de mety miteraka fahantrana teraka fahavoazana tsy voatery hoe ny tsy faiza mitantana ara-toekarena ihany tsy voatery hoe ny olana mitranga krizy politika ihany no miteraka ny fahantrana tsy voatery zany mazava ho azy ao anatin'ny fitrakan-javatra ateraky ny fahotana ihany zany ny hoe tsy faiza mitantana ara-toekarena tsy fandripahalemana olana ara-politika disadisa ara-politika disadisa ara-piarahamonina korontana tsy fisian'ny fandripahalemana ny ady de mety miteraka fahantrana fa izao Nehemia de manazava manao hoe anankiray amin'ny fototra mahatonga ny fahavoazana ny fahantrana eo anivon'ny firenena anankiray zao lafiny ara-panahy ary io mandrakariva ny tseritreretin'ny olona hoe tena olana ara-panahy nge ny mahatonga ny fahantrana sy ny fahasahiranana tena mety olana ara-panahy tsy voatery hoe olana ara-toekarena ihany fa tena mety olana ara-panahy ary olana ara-panahy mihitsy ara ny betsaka raha maka baiboly isika raha ny baiboly de zao ny tena fototry ny fahavoazan'ny fiainan'ny zanak'Israely de zao ny olany ara-panahy tsy nilamina amin'ny fifandraisany tamin'Andriamanitra tsy mibebaka izy tsy nanenina izy tsy nifony izy tsy nanonitra ny tsy nety nataony akory izy afako amity volana septambra ity de manao antsoaviny amin'ny finoana ny perikiopa sy ny mofonay finoana fa mamela elok'Andriamanitra finoana fa te hanadio antsika Andriamanitra fa move isika tena mangetaeta ny fanadiovan'Andriamanitra move isika tena mangetaeta tokoa hiala am'lay fahantrana ara-panahy fahantrana ara-tsaina fahantrana amin'ny lafiny maro move tena tapa-kevitra ny ova marina tokoa isika raha nijery ny zavatra tranga maheno ny vaovao mitranga tany Nepal tsika tany terinandro ty de miroro mihitsy mangovotra ny Andriamanitra ahoana moa ny zavatra mitranga tahaka zao afaka malala eto amin'ny terenitsotra masiny ty de zao mamangy antsika Andriamanitra amin'ny tony mofonainy etony hoe mibeba miova mibeba ary meteza aneniny eo anatrehan'Andriamanitra meteza iova fa mbola fotoana ny fiovany zao mbola fotoana ny fibebahany zao araka ny teny Isaia mpaminamana hoe tsy mbola tapahina ny volotara torotoro tsy vonoina ny lanjiro manetona fa mibeba miverena amin'Andriamanitra araka ny teny ny miteto manao hoe endre Andriamanitra ianao ny marina tamin'izay rehetra nanjoanay marina nataonao fa zahay nanao ratsy ndraindray Andriamanitra indray lazaintsika fa manao ratsy sanatria lazaintsika fa Andriamanitra ny diso lazaintsika fa Andriamanitra no
hoe manina no avelan'Andriamanitra misy ny fahantrana, na ahoana avelan'Andriamanitra misy ny anoanana, na ahoana avelan'Andriamanitra misy ny fahavoazana maro isan-karazana raha misy Andriamanitra. Dradray manao an'izany sika. Tsy Andriamanitra mahatonga an'izany fa ny fahotantsika. Tsy Andriamanitra ny nampisy ny fahantrana fa ny fahotantsika. Ny zaravilana ataontsika olombelona, Andriamanitra indray ny sanatritsika omentsika tsiny. Andriamanitra efa nanome tany mahavokatra, nanome antsika ny Edena mahafinaritra, nanome antsika an'izao rehetra ao, fa itsika no tsy nitantana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Isika no nanao zavatra tsy mety, de vokatry ny fahotantsika fotsiny lay tsy fahavoazana, lay fahavoazana, fa tsy hoe planin'Andriamanitra. Zany de afaka malala, mila mibebaka isika, mila mana fahamatorana ara-panahy, ka manaiky vadiso, ary manaiky tompona andraikitra amin'ny fahavoazana, de manaiky hibebaka ary manaiky io. Sofa teo Jesoa ry havako, sofa teo Jesoa. Jesoa zay nampianatra atsika hivavaka. Jesoa zay nampianatra atsika hanety tena. Jesoa zay nampianatra atsika hibebaka. Ary sofa teo Jesoa. Tsy maika hitsara, fa maika hamerina atsika amin'ny lalana marina. Tsaroantsika tsara ny tenin'ny Tompo tamin'ny Petera manao hoe andaha intelo ianao. Petera ny teniny zany hoe na iza Jesoa andahanao dolo amin'ireo apôstôly reo, fa za tsy andahanao mihitsy. De Jesoa ny teny tamin'ny Petera manao eny, mbola tsisako manino akory ny indray mandeha de efa andaha intelo ianao e. Kanefa rehefa mibebaka ianao de zao ampahirezo ny rahalala. Zay toe-panahin'i Jesoa resy lahatra ny amin'ny fibebahany Petera izay ko. Mbola maharesy lahatra an'i Jesoa ny amin'ny fibebahantsika. Ao am' Jesoa tsy mba misy zany hoe fitsarana melo zany ka eritreritra hoe reo olona reo ve hiova, fa ao am' Jesoa de zao mana fanaterana mandrakariva izy fa hiova ianao, fa hiova sika. De afaka malala mamangy atsika ary itony nofinainy tony amin'ity volana septambra ity, taonatsika hibebaka, mibebaka ho an'ny firenena, mibebaka ho an'ny fianakaviana, mibebaka ho an'ny mpiarabelona, ary mibebaka ho an'izao tontolo zao amin'ity ady sy korontana etsero mitrangy eto ambonin'ny tany ity. Mila fibebahana. Ary Baiboly tsy mitaky ny fibebahan'ny tsy mpivavaka, fa mitaky ny fibebahan'ny mpivavaka. Indrindra izy manao hoe raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako no avy anety tena. Ny oloko Jehova, izy tsy miteny hoe ny silamo, izy tsy miteny, fa ny olon'Andriamanitra, izy io, enao io, izaho io, isika io. Ny olon'Andriamanitra, ny fiangonan'Andriamanitra, ny mpino no andrasan'Andriamanitra hibebaka. Andriamanitra tsy mila voatsiary ka hiandry ny fibebahan'ny ny jentilisa vao hamonjy. Zay zavatra fa tsy ilainy akory ny fibebahan'ny jentilisa, ilainy zany mazava ho azy. Fa ny fototry ny fahavoazana de izao, hoy ny Tompo amin'ny bokin'ny tantara io, ny fibebahan'ny mpanompon'Andriamanitra, ny amafisam-pon'ny mpanompon'Andriamanitra, ny fanamarina tena ny mpanompon'Andriamanitra, ny tsy faneken'ny mpanompon'Andriamanitra ho diso ao anatrehan'Andriamanitra, ny fitsaran'ny mpanompon'Andriamanitra, ny lalan'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra. Zany avako malala mibebà de ho sitrana ao ny Baiboly. Hivavaka sika. Tompo am'soranao zay noho ny fitiavanao sy ny famindramponao, fa mitonanay ny teninao hibebaka. Mitonanay ny teninao hanaiky fadiso tamin'ny lalana izay nandehananay. Tsy najainay ny sitraponao. Tsy nitiavinay tahaka ny tenanay ny namanay. Tsy nitiavinay mihoatra ny zavatra rehetra ianao. Raha misy zavatra vitanay, kanefa nandrasan'ny mpiarabelona taminay, tsy nataonay akory zany. Ary misy zavatra izay nandratranay ny namanay azy. Betsaka ny nataonay nampalahelo anao. Mifono zay Tompo. Mamela heloka. Ary tsapanay fa malahelo ianao. De mamindrafo aminay Tompo. Mamela helokay. Sotrany amin'izao soratra masina omenao anay, hiatonay amin'ny azakazaka ka handinianay tena, tsy hanamarinanay ny tenanay eo anatrehanao. Sasao amin'ny ran'i Jesosy zanakao zay. Soratra Tompo amin'ity faran'ny herinandro ity. Fa soratra masina fifonana no hitaomanao anay. Mamela anay Tompo. Ary te mivavaka izahay ampahirezo. Sasao madio mba ho afa-keloka. Sasao madio mba ho afa-pahotana. De taio ny herinandronay vaovao. Andalanay fiainana vaovao.
handehananay amin'ny fiainana feny fifaliana satria azona iantoka fa mamela ilika ianao no ny amin'i Jesosy zanakao. Saotra ny amin'izay rehetra nomenao anay tamin'ny herinandro divy ity, saotra fa tsy nanisa ilika ianao, saotra fa tia anay ianao. Dia tahino herinandro vaovao Tompo mba ahitana fifaliana sy fiadanam-pohatrany amin'ny anaranao Jesosy. Amen.